nisy ny sasany teo a nanomboka 7 fa nisy ny olana teto a nisy ny apahany betsaka tsy tanteraka latsaka katerina le firenena be dia be ny olana zany ny rano sy ny jiro moa zany anisan'ny tena nitarika an'izao fanovana zao ka ny zavatra hita kosa aloha dia efa nitsotra ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika Madagasikara ny amin'ny hoe mena fotoana 2 volana ireo mpikambany gouvernemanta sy ny gouvernemanta hitsarana azy dia sao ny fangatahana hoe aleo izy hiasa foy izany fotoana zany foy izany raha ny tokony ho izy a nefa fa teny ny fanomezany tamin'ireo minisitra ireo dia aleo izy ireo hiasa aloha zay zany ny anankiray voalohany indrindra manarak'izay tsika ao anatina fanarenana tsika ao anatin'ny fametrahana ilay toe fanjakana tandalana tsika mbola ao anatin'izay le fanarenana izay a mbola tsy mora satria raha ny fampandrosoandrano resahana teto dia tsy nisy teto 70 taona ny andrasana an'izay a hatramin'ny fitondrano ny filoha teo aloha ka raha ny fijeriko azy tsy zavatra ao anatin'ny herinandro na tapa-bola satria misy ny mandoto misy ny atao hoe manimba ny toe-tsain'ny vahoaka mandoto ny amin'le hoe aiza sady ara ny rano aiza le jiro nandrasana teo satria zay ny antony fitakiana tany am-boalohany aleo tsy mambitaka fa tsy ho vita ao anatin'ny herinandro na iray volana ny zavatra tsy vitan'ny hafa tao anatin'ny 40 taona ka misarika ny saina ihany a tsy ny filohan'ny fanavaozana rehetra no tiako atongavana fa itsika rehetra mihitsy hoe tsy misy mahazo tombontsoa zao savorovory eto amin'ny firenena zao raha izao no eritreretintsika hoe mankany amin'ny fanavaozana lalandiso zany fa na ny an-daniny na ny ankilany na zay mbola eritreritra anao an'izany a dia tokony andinika hoe averiko hoe hafa tsy misy mahazo tombotsoa fa ny zava-dehibe mamaiky ny vahoaka zao dia hoe fanavaozana mankany amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka fanavaozana mankany amin'ny fanatsarana no hoavin'ny ankizy no hoavin'ny tsirairay ny atrehana ny fitaom-pahavaratra efa miomana amin'izany ve ilay fitaonam-panjakana fa raha ohatsika lany andro amina korontana lany andro amina savorovoro lany andro amina fidinana an-dalambe lasa ohatra misioka ataoko hoe misoko mangina ka raha io sanatriny vava azo faka eran'ny Madagasikara dia manahoana zany mety efaran'ilay firenena hoe zay rehetra ka tsy mifanara-tsaina tamin'ilay mpitondra teo aloha na zay lany tamin'ilay fifidanana teo aloha ve zany hoe sorona daholo dia zay zavatra zany a mila fandraisana rehetra maika dia maika eto amin'ny firenena dia izay no itenenako hoe mandraisa fanapa-kevitra entitra ianao andriamatofiloha zay misy zavatra marary atsika kely dia ho any amin'ny 13 mai ny olona tsy azo tapena ambava aloha ekeny zany fa kosa hoe aleo raha mbola anatin'ray volana 2 volana tsika tsy ahita fahagagana tsisy miracle eto tsisy ngamba ataoko hoe tsy tokony mbola hanometsiny tsika fa ny zavatra azo atao dia hoe mitaky fitoniana raha mbola ao anatina savorovora tsisy fampandrosoana tsisy fanovana hita amin'izany tolomana teto fa ny tolomana teto dia ampiarana ny tany-tandalana ary le atao hoe tany-tandalana dia na iza dia hiaran'izay lalàna izay rehefa manao ny tsy mety rehefa tsy mbola izay dia tsy mbola fanovana ny anarany ary zay ilay ezahan'ireo mpitondra apetraka aloha zany raha ny hita hatreto matoa zany io rehetrarehetra io hoe mandeha zao ny fitsirehana eny anivon'ny ministera mandeha ny hoe reto sy olo reto tsy mahazo mivoaka mandeha ny izany endrika maro samihafa zany ny fiara rehetra fanjakana tokony ho plaque rouge sy ny sisa zany rehetra zany isan'ny marika an'izay tany-tandalana zay ka misy tsy mazaka n'ilay fanovana ihany koa satria rehefa tena kanja dia hoe ovaina fa kay le fanovana fenoasana nisy tsy nahazo tao anatiny lay fanovana tsy hoe ovaina le olona hoe ovaina ihany rajoelona dia soloran'ny colonel Mikael tsy izay lay fanovana tompoko lasy tompoko vavy tsy izay ihany moa zany mety anisany zay mety raha ao anatin'ny zato zay satria tany am-piandohana ihany koa zao tsika raha vao niova ohatra zao dia ny atao hoe birao-mpanjakana sasany nolokona mangamanga zany hoe niala tamin'ilay volom-boasary zany hoe tonga dia niala tamin'ilay endrika ivelan'ilay hoe miova zay ny nandraisan'ny olona an'ilay fanovana zay ka zay indrindra le izy lay fanovana mihitsy zay ny antony hoe amaritantsika hoe zay nge le fanovany fa tsy hoe le filoha ny novaina dia ny ministra ny novaina dia ny prime ministra ny novaina tsy zay fotsiny ihany fa lay toe-tsaina mila hovaina ary eo lay fanontaniana mipetraka ao anatin'ilay izy fenoasana hoe anova fa rehefa samy anontaniana na ny olo-pirenena ary hoe bon ao anatin'le fanovana tya
na ianao koa ary mila miova satria raha nirairaina teny amin'ny kanjany 320 zao hoe ilaina ave mifanovana ilaina samina malany rehetra ao anatin'izay tsy maintsy apetraka ny fanovana ok fa rehefa avadika indray ary rehefa nytanina ianao ve vonina iova ao anatin'izay satria isika zao ilay fanovana araka ny resahako teo ianao ve vonina iova ao anatin'izay rehetrarehetra zay ianao ve vonina iova dia eo ilay fanontaniana hoe misy tsy vonina iova ka eto ry fenoasina sy marojoanina ao anatin'ilay izy misy tsy vonina iova fa to tehanohy ny lalan-dririnina ilay vola hiditra any am-posy tsy problema ao anatin'izay fa sao dia mieritreritra indray hoe ka nareo indray tsy nahazo anina indray ry olona saina indray tsy lasa ministra ny anina indray raha olona saina dia hoe anina tsy any amin'izay ilay izy fa lay hoe lay fanovana dia isika izao ny fanovana lay vola hiditra any am-positsika rehetrarehetra tsisy tena zany ary tena tsara hoe tombo daholo ny vola miditra any am-posindra malagasy niakatra ho azy amin'ny farim-piainana tsy tatsony zay andaniana azy hoe tonga ty mifarany volana nefa mifety tsy hita tsisy fety andaniam-bola zany tsy olantsika ao anatin'izay ary zany ary nirariana mirary vola sy fahasalamana ho ilay iry zay fa manomboko izao anatin'izay dia vola miditra any am-posinao amin'ny fomba ara-dalàna amin'ny fomba ara-drariny zay rariny sy nitsiny zany koa isan'ny refrain tena kanja rariny sy nitsiny vola azo tamin'ny rariny sy nitsiny ve ny any am-posinao io zay ilay fanontaniana ianao io ve vonina iova ao anatin'izay rehetra izay miatefy zany teny zany amin'ny nampitany filaminana io na mpitsabo na inona sika olo-pirenena rehetra misehatra misy atsika ianao io ve vonina iova ao anatin'izay sa hoe anatena magia anatena mirakla ao anatin'ilay fanovana zany no hoitintsika amin'ny ety maraina ity tompoko lasy tompovaviny amin'ny hoe lay fanovana ane dia zay fa misy mamily ane ilay fanovany misy mitady anodikodina ane ilay fanovany ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa soa ihany fa olombitsy ilay mamily an'ilay fanovana ny fanekena tena kanja soa ihany fa olombitsy zay mitady ny tombontsoa manokana ary tonga dia miavaka ny vary sy ny tsiparifary ho hita hoe reto lay mitady an'ilay fanovana ary mitady an'ilay fanovana ho any amin'ny mampetipety azy dia reny no antony hitenenantsika androany araka ilay fomba fiteny hoe nanongotsongona ny maty ny tompoko tahotry ny andevimbelona ka zay no hitenenantsika dia n'izao mbola aty amin'ny 15 volana novambra izao tsingeritaona fahafiran'ny mairova rapitro zao ry marodraona moa fa iala 96 sakaizo moa izy iny 95 ka tadidiko satria misy anniversaire an'ilay fianakaviany zay hoe voaniany 4 novambra izy niteraka ny reniny ao volambola mampifana iny tamin'izany fotoana mainy rova fa voatrotro izazy io voaka tao an-trano efa voafiry 4 novambra lasa nyvo satria nanaitrany maro nanaitrany maro hoe mainy rova tamin'izany fotoana 5 zany dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe zany le fanovana tokony manintsika miresaka rova satria ny resaka rariny sy nihitsiny zany masy dia mifandray ihany koa ny resaka asina ry izy mirahalahy satria hoe vohota fady amin'ny famerenakasina n'izany rova izany amin'ity herinandro ity no tontosaina ihany koa fa eo tsika hoe lay asina mamalagasy masy zay no antony resahana an'le rova fa tsy hoe inona kory lay fiverenana ndoha rano ao anatin'izay rehetrarehetra zay nahalalanatsika dia zany tainombo mivadika tsisy mahita zany zao le fanovana tokony apetraka ao anatin'le izy hoe ty resaka mangalangalatra ty na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona aok'izay ary ampiarana ny lalàna izay rehetra na ny tolona ary anareo fa mandika lalàna ao zay le raha vao mbola hoe misy katrano an-trano misy kinamanamany dia tsy zay le fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena fandehana salama tomboka babi salama tsara babi dia ahoana ny fandehana tamatavy ao dia zao ny fandehana vaovao aminay moa zany dia amin'le resana reo zao misy zany le sanany milaza hitolony izy kanefa izy zany plasy tadiaviny dia karagnanay eto zao dia mbola mizingiziny zany heninay kanefa zay zany dia mbola marary fonay amin'ity be ny tanànanay ity
kanefa zany elany tena mangarahara ireo laratsiraky na zay reto aza tonga da tapijabaky satria nitondra lazany ivovona firesakina ireo laratsiraky teto de nitoagnanay zato tanjato ny vohokony Tamatavy zao zay amizao zany gaga zay zany de hoe solom-bava-mbahoaka izy ya izy lo magnano masolom-bava-mbahoaka anazy fa misy aza etaetanay ya misy zakany misy zakany fa zay zany de zany zany mahatonga anay zany pola magnano antsoavy zahay pola sy vita ny etolona satria pola hitanay eo izy zany nangalanay ame tany varibatry taninay jiaby reo nangorodagna anay amregna devanikry nagnarina veriny zany le izy pola tadiavinay zany mangarahara zany le izy misaotra tompo babiva tia Tamatavy. Mankasitraka anao baby avy eo Tamatavy am'izay faneho-kevitra ao izay ndresaka an'izay mihitsika hoe fanovana rafitra ao anatin'izay ny rehetra mila miova miaraba tompoko dia ahoana fandehany miaraba anao efa tafiditra somatsara ianao avy Maintrano miarabantsika ao Maintrano dia ahoana fandehany eo misy moa le resaka hoe fanovana ty isanany tolomareo amin'ny commune Tananarivo ao raha saly aminay aloha tsy midiko hoe nitolona le madame conseillera ao fa misy ny faharony nitolona nilatsaky fidina de nzay mety tojo zany rehefa esorony eo de avelao lefa avelao izy hiditra eo avelao tojo miditra eo satria lasa politika be mihitsy ny nitolona zany le ramato de tsy maintsy izy no atao ao ary raha tena raha mahita le izy fa tojo no ndatsy de avelao tojo no eo mbola ho ianao ye mankasitraka anao ihany ko ndao raisitsika ny antso manaraka avy aminareo mpiaino mandra-piandrotsika an'izay aloha jerentsika ihany ko ny soratra maro sosina miaraba dafy ny anay aty amin'ny commune Lalanindro distrikany Lalangina dia mbola tsy mianatra ny mpianatra satria ny mpampianatra dia tsy mety mampianatra amin'izao fotoana izao tahak'izay ihany ko ny faneho-kevitra manaraka izay avy any Toamasina any izy ty andao jerentsika tsara izy teo miarabakolo dia ahoana ny fandehany maninona ny mpampianatra CEG aty Pasamadinika mbola tsy mampianatra foany Pampanerika ao Toamasina faharoa ihany no mandefa ny afatra zay dia anisan'ny atao hoe fanontaniana malasa ny sain'ny be somaro indrindra atao hoe mampalaketraka ihany koa ny ray aman-dreny satria lany vola mifampidirina mpianatra kanefa ny mpianatra avy eo tsy mianatra raha teo